Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny famonona ny afon'ny olona sasany dia tsaroa fa tsy ampitombona ovinanoviana ny firehitry ny afonao. Inona ny tiana ambara? Misy ireo olona mieritreritra fa ny fanambaniny na ny fanalany baraka ny olona sasany izay tsy nanao ratsy azy akory dia hahatonga azy ho tsara sy mirapiratra eo mason'ny olona. Eny, mety mirapiratra ivelany ihany izy, saingy maloto tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ka na ho ela na ho aingana dia ho vasoka sy ho simba iny famirapiratana sandoka iny. Ny fanaratsianao ny hafa tsy hahatonga anao ho tsara novinanoviana. Eny, aoka ny famirapiratany marina izay maharitra mandrakizay no hamiratra eo aminao, fa tsy ny famirapiratana sandoka izay mielona ka mora vasoka sy olao ary animba ny fiainanao. Ahoana moa voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Isaia 7:15, andiny ny 9. Sanandro mofinaina rasoamampo fazamalaina fartomotrany andro iza. Atolotry ny feo fanantenana ho anao, tsara ho fantatra. ny fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Dia arabaina ny fomba manokana ianao miaraka amin'ny AWR amin'izao ora sy minitra izao. Atao anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra isika. Anio dia mbola iresaka mahakasika ny zava-misy ao anatin'ny fanambadiana sy ny lalàna izay miresaka mahakasika izany ny fandaharana. Manasanao ary hankafy ny fiarahantsika. Tokatrano tsy ahaka. Zoky maika be mihitsy se izany dia tsy mahatazana ny hazana tsony Tray, ay ve ndriko teo e? Manahoana aloha faniry? Manahoana tera? Ela mihitsy se tsy mba mandalondalo any aminay tsony mariny. Mbola sahirana aloha zao fa rehefa malalaka ve tsy hamangany any. Sady mama hono mba te ahita ny se mihitsy ane e. Zany? Fa hono tokoa ary faniry Ye! Fa maninona hono ndriko ny tsy mety miala ao amin'ndry mama nefa efa mba te tokatrano amin'izay ery vadindriko. Ay efa be tangolaza tany koa. Otry? Ny miery adalàna raha zoky Adalàna hony? Ao andro mamy izay tsy manofatrano. Izy anefa te lingilingy anofatrano amin'izay hono. Tsy aloha anaovana zavatra fa ny volana ofatrano. Ory faniry Ahoana e? Reny izy tsy nalofatrano, menimeno ndriko. Zao izy efa mahavita manofatrano anareo, dia zany reny ny vavandriko. Ka zao voatsapako hoe manala fahasahiranana anay kokoa le mipetraka ao amin'ndry mama ary dera tena marina e. Faniry mba matotra fa mila miara-mipetraka mpivady. Dia isara toerana zany nareo satria manala fahasahiranana andriko ny mipetraka ao amin'ndry mama.
Fangaiva nyresahany ery an'se fa andeha hitokantrano izy ka zay mihitsy anginy nahatongavany tany aminay dia anydriko a mipetraka miaraka amin'ny hery ampy izay no mipetrahanareo tao amin'ny mama efa nety tsara ny fitadiavam-bolonareo raha ny firesahan'ny hery tamiko afaka mampiadana andriko tsara koa izy ka dia avela rereo zany mama hoatray dia ahoana koa raha mivadika tapoka indray ny fiainanay any oriana ka fa oviana indray moa mama no irery aza mba mamoriporiny eo ndriko ao dada ao ny zandritsika ao reo ankizy tezainy moa mitokantrano raha teo koa indraindray mba fefina ry faniry fa tsy hoe anana foana aleo fa ho diniako tsara zay atao tsy isy diniany zany andehanindriko mitokantrano miaraka mivadindriko sa te hanome zara ho an'ny sasany za kosa raha izay dia mijanona ihany ao amindry mama avelo hery hitady zay vehivavy mety miara-mitokantrano aminy andray kosa za mba hevitra dera zany no izy raha injanako ny hery sady tiako vadiko iny ko ahoana no meko an'ny hafa ay ka raha izany aorony ny entana dia ndeha manaraka ny hery zay vao tena tokantranondriko hatramin'izay mantsy mbola tokantranondry mama mipetrahanareo dia zay ve ny tena mety zay no atao hoe manambady ry faniry mitokantrano sy miara-mipetraka ny mpivady mazava amindriko zany anie mahatonga ny tolo malagasy teny hoe mitokantrano tsy ahaka fa an'le mpivady rery fa tsy an'ny mpivady sy ny ray aman-dreniny akory eny zay aloha dia tena mariny dia andeha zany aorony aingana ny entany dana miaraka amin'ny hery tantarana soratany zoanitra ny narahanao teo novelomin'ny mpanoratra sy rila maro tokoa ireo zavatra mifaomaofao ao anatin'ny resaka hoe fanambadiana nofantarina teto ireo olona tokony hivady nofantarina ihany koa ny anao ny fisoratam-panambadiana zany nresahana teto ihany koa ny tokony ho fizotra ny fisoratam-panambadiana efa voaresaka teto amin'ny fandaharana ihany koa fa azo atao tsara ny manao fanohanana na fanakanana ny fisoratam-panambadiana raha toka tsy mahafeny ireo fepetra takiany lalàna anatanterahana fisoratam-panambadiana ireo olona roa izay mikasa hivady ny irariana moa dia mba ho ara-dalàna tsara ny fiainantsika eny ary rehefa vita soamantsara ny fisoratam-panambadiana dia inona ny tokony ny fiainan'ireo mpivady araka ny lalàna manan-kery eto Madagasikara andeha ho ampandrosoantsika iresaka mahakasika izany indrindra ny mpahay lalàna miaraka amin'ny namana Rila. Ia, miaraba ny mpiaino dia miarabanao maître Ravelson Boladina ato anatin'ny fandaharana miresaka ny fiainana sy ny lalàna tokoa isika mbola toizantsika ilay resaka fanambadiana inona moa no mbola tokony ho fantatry ny mpiaino antsika ao anatin'izay ao anatin'ny resaka mariage divorce sy régime matrimonial fontsika inona ary ny akon'ny soram-panambadiana ny akon'ny mariage zany inona ireo zo sy adidy ateraky ny mariage ny 150 amin'ny lalàna 7 tamin'ny 20 aogositra 7 foana no hojerentsika ao amin'ny 150 ateo sy ny manaraka ny adidy voalohany ho an'ny mpivady zany dia ny fiaraha-mipetraka ny rotonta izany hoe ny mpivady no misafidy sy mametra ny toeram-ponenana iombonana na ny atao hoe résidence commune. Tokony hiara-mipetraka ny mpivady araka ny lalàna raha toa maître
ka mitranga ny hoe adiady kely dia lasa ny ray ampivady dia inona ny tokony atao amin'izany? Raha toa ka tsy mifanaraka ao anatin'ny tokantrano ny momba an'io résidence commune io, raha tonga izany ny fisavorovoroana kely any aoriana ka hoe tsy mety amin'ny ray ampivady ny mipetraka amin'ny toerana iray, raha sanatry tonga amin'izany dia azo ny iray amin'ireo mpivady atao ny mampiditra ny raharaha eny anivon'ny tribonaly ary mametraka ny safidy ho famerana izany résidence commune izany eo am-pelatanan'ny mpitsara. Raha azoko tsara dia tsy fisaraha-panambadiana akory izy ity fa fisarahan-toeran'ny mpivady vokatry ny disadisa. Azo antoka fa betsaka tokoa ireo olana efa nandalo teo anatrehanao maître, fa mba afaka manome ohatra ve ianao ny mety ho antony hitrangan'ity fisarahan-toeran'ity ka ilana fampidirana an'izany eo anivon'ny fitsarana mihitsy. Somary toe-javatra anankiray tsy dia fahita loatra moa izany eny anivon'ny tribonaly satria raha tokantrano ve dia zavatra kely ataoko hoe tsisy dikany ohatr'izay dia andeha ho angatahana mpitsara, kanefa omeko ihany ny mety hoe ohatra anankiray mety hahatonga ny tsy fifanarahana amin'ny toeram-pinenana eo ampivady io. Ohatra hoe nisy mpivady tamin'ny vao nivady izy ireo dia nipetraka tao amin'ny tranon'iray aman-dren'ilay ravehivavy izany ny mpivady, mety hoe mbola tsy dia nisy vola loatra ahafahana manofa trano na mbola tsy nanana trano ahafahana mitokantrano dia izay ny safidy tamin'ny voalohany. Taona vitsivitsy taty aoriana nefa dia nila ny tokantrano raha lehilahy efa mba te hiala ao amin'ilay tranon'ny ray aman-dreny ravehivavy izany. Tsy mety nefa raha matoa fa hoe izaho efa tamana ato amin'ny dada sy mama, izaho tsy hiala ato mihitsy tsy laitra kisoka izy izany, raikitra raha tsy fifankahazoana dia very hevitra raha lehilahy ka napiditra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ary napetrany amin'ny mpitsara ny fanapahan-kevitra izany mba hanerena ny fitsarana ny ramatoa kely hisafidy ny toeram-pinenana miaraka amin'ny vadiny any an-toeran-kafa. Fandreny amin'ny fiarahamonina eny koa maître ny hoe lasa nisitaka hono ihany izany hoe mitranga izany eto ilay fisarahan-toerana, fa inona moa izany tompoko ilay atao hoe fisitahana? Ny atao hoe fisitahana dia fialana ao an-tokantrano ka famoronam-pinenana any ivelan'ny tokantrano satria mety misy zavatra niseho teo anivon'ny tokantrano izay efa tsy zaka ny ravehivavy intsony. Eny ary amara-paranantsika ny resadresaka, manao ahoana indray izay resaka fisitahana izay eo anatrehan'ny lalàna? Manana zo kosa ny vehivavy hisitaka ao anatin'ny fotoana voafetra, ka izany zo hisitaka izany dia tsy ataotao foana fa misy ny fepetra izay voalazan'ny lalàna ahafahana misitraka izany zo hisitaka izany. Mila antony mavesa-danja sy antony goavana izay voafetran'ny lalàna ihany ny azahoana misitraka io zo hisitaka io na ny atao hoe droit de misitaka. Dia mankasitraka indrindra tompoko, mbola ho toizantsika amin'ny manaraka izay resaka izay. Eny, tena mbola ho toizantsika amin'ny manaraka tokoa ny mahakasikasika izay toe-javatra mety hitranga ho tokantranao sy ny lalàna manan-kery mba hahatonga antsika hitondra ny fiainantsika araka ny tokony ho izy. Ary izay indrindra no irariana amin'ny tokantrano miorina rehetra ho tokantrano aharitra ho lambana koa ny fitentsika malagasy. Isaorana indrindra Maître Ravelson Mbolatina nizarany mahasoso ny tsara ho fantatra tamintsika rehetra. Isaorana ihany koa ianao manjoy hatrany ny AWR. Zohanitra siry ilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra. Andriamanitra ny hitany tokantranontsika rehetra.
radio feon'ny fanantenana awr manolotra ho anao feon'ny fanantenana. faly mirabanao izay manaraka ity fandarana totry ny radio adventiste maneran-tany ity ny tenanay maniry koa izay raha maniry mba hita fifaliana ianao eo mpanarahana izany. Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa efa miaina amin'ny andro fahafahana izy, to tsy misy tsony ny fanandevozana, to tsy misy tsony ny fananjanantany, ka raha voaresahana ny olona hoe mpanjaka na tompo dia mifikify-doka manao hoe efa nilozan'ny toetrandro izany, fa efa demokrasia izao, efa fahafahana izao, efa président ny république izao fa tsy misy tsony ny mpanjaka. Ny baiboly anefa dia miresaka mpanjaka iray izay tokony hahalinanao. Melohan'ny idirantsika amin'izany dia raha mivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotranao izahay noho ny fotoana omenao anay anio ahazahoanay mandalina ny teninao. Mitenena tompo fa miaino izahay, noho ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ndeha ary sokafantsika ny baiboly araka izay voasoratra ao amin'ny Zakaria, ao amin'ny mpaminany Zakaria toko 5 ary ny 5. Mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avy ho anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zana-boriky tanora. Ny mpaminany Zakaria rehefa milaza ny fiavian'i Jesosy voalohany dia miteny hoe indro avy ny mpanjakanao. Matetika nefa rehefa miresaka an' Jesosy izay tonga tetỳ ambonin'ny tany, araka ny ambaran'ny baiboly dia voalaza fa nanetry teny izy, teraka tao an-tranon'omby, notezain'i Josefa mpandrafitra, olo-tsotra, ny aina tahaka ny sarababem-bahoaka. Tsy nisy nampiavaka azy tamin'ny hafa raha teo amin'ny farim-piainany. Zakaria mpaminany anefa dia nilaza fa mpanjaka Jesosy, ary ny filazantsara nosoratan'i Matio dia maneho tokoa ny mampanjaka azy. Andenga ovakitsika Matio 20:1 ka 9. Matio 20:1 ka 9. Araha nanakaiky an'i Jerosalema izy dia tonga tao Betfaga any tendrombohitra Oliva. Dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe mankanesa mirovohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vao izy dia ento ity amiko. Ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe misy raha nalan'ny tompo azy, ary dia avelany ho entina miaraka amin'izay izany. Izany dia tonga mba hatateraka izay nampilazain'ny mpaminany hoe lazao amin'izio na zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidian'i Jesosy azy. Dia nentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasana nampakatsakazo dia nahanteny an-dalana koa izany. Ny alahady melohan'ny Paka, andro voalohany amin'ny herinandro io, andro fanombohana azy, dia naseho tamin'ny mampanjaka azy Jesosy. Tanteraka arabaky teny tokoa ilay faminaina voalazan'ny mpaminany Zakaria, fa Jesosy ny mpanjaka sy mpamonjy, mitondra famonjena sy fiadanam-po ho an'ny olona. Ny filazantsara nosoratan'i Matio eto dia maneho koa ny mahamesian'i Jesosy, izy tokoa ilay nandrasana. Teraka ho mpanjaka tokoa mantsy Jesosy araka ny voalaza ihany ao amin'ny Matio 2:2. Ny magy indray no miteny eto. Aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Fa nahita ny kitana avy any an-tsinanany izahay ka tonga iakohaka eo anatrehany.
nanazava ny filamatra ao amin'ny fanjakany tokoa Jesosy ary afakely ny fanazavany azy ao amin'ny Matio 5 ka hatramin'ny 7. Ary mafonja tokoa ny tokoteny nataony teo tendrombohitra momba izany fanjakana izany. Naneho teo amin'ny fiainany koa Jesosy fa mpanjaka ny zavaboary satria nampitsahatra ny tafidrivotra izy. Naneho fahefany teo anatrehany aretina izy ary nahasitrana aretina sy fanaintainana. Naharesy fakapanahy koa izy ary nandroaka ireo fanaratsy izay nangejany olona. Ary ambon'izany rehetra izany dia tompo sy mpanjaka ny aina izy fa nanangana ny maty toa ny Lazarosy ank'izay voalaza amin'ny Jaona 20 manomboka amin'ny 9:7. Nanangana ilay zanaka vaviny Jairo ao amin'ny Marka 5 manomboka amin'ny 9:5 ary ilay zanaka lahy ny mpananotena ao amin'ny Luka 7 ka 9:20. Mialohan'ny anombohana an'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana dia nandrabiraby azy koa ny miaramila Romanina ka nampitafy azy lamba volomparasy ary niteny hoe arabaina ry mpanjakany Jiosy. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:7. Ary tsy vitan'izany fa araka ny voalaza ny filazantsara ny Jaona ihany ao amin'ny Jaona 5:7 ka 9:7 dia izao nivaky teny ary Pilato nanoratra anarana ka napetrany teo amin'ny hazo fijaliana ary izao no voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakany Jiosy. Ary voasoratra amin'ny teny Hebreo, teny Grika ary Romanina izany ka izay rehetra nahita dia afaka namaky izany tamin'ny fiteniny. Mampieritreritra tokoa ny teny nosoratany Pilato fa na dia mety hoe fanesoana aza no niverany azy dia tena marina tokoa fa Jesosy dia mpanjaka ary tsy mpanjaka ho an'ny Jiosy ihany fa ho an'ny rehetra mino azy. Rehefa nandresy ny fahafatesana Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty dia izao no voalaza ao amin'ny Matio 20. Matio 20:9. Ary Jesosy dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Fahefana feno any an-danitra sy ety an-tany no nomeny iray an'i Jesosy. Mipetraka eo amin'ny toerana mampanjaka azy izy ankehitriny ary ho avy indray amboninahitra. Izao voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20 manao hoe hoy izay manambara io zavatra ireo: eny avy fainganao. Amen. Avy Jesosy Tompo. Iza ary no mpanjakanao ary manao ahoana ny fiandrasanao azy? Manao ahoana ny fandraisanao azy? Raha Jesosy no mpanjakanao, manaja azy ve ianao? Makatoy ny teniny, miandry ny fiaviany ary miomana ny fanjakana izay homaniny ho anao? Fanjakam-pifaliana, fanjakam-pilaminana, fanjakam-piadanana ary fanjakana mandrakizay no miandry azy ianao. Avy ilay mpanjakanao, moavonina va ianao. Mbola iara-mivavaka isika. Ray masina izay any an-danitro, feno fifaliana sy fanantenana ny fonay eo ampiandrasana ny fiavian'ilay mpanjakanay dia Jesosy Kristy ilay tianay. Ampio izahay mba tsy hisy overy fa ho totosoa any amin'ny fanjakanao Jesosy eo, fa noho ny anaranao no hanonana izay mivavaka izany. Amen. Tarika Jacqueline. Jesu Tompo mpanjaka mahery ianao, vity tsy tafetra no hena tolotra. Ianao no toetra ao amponay ka hafaka hitantany indray. Ianao no tokinay esambatry zahay. Jesu Tompo mpanjaka
mahery hianao fity tsy tafetra no hena tolotra ianao ny toetra ao amponay ka hafaka hitantany indray ianao no tokinay esambatrizahay tantano rehefa mbola lavitrany ale tsy misy afatsy anao no rehare matoky zahay fianao ny tarika hopandresy izahay miaraka mina ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana avy rehetra rirayo hirary mba hiorinatrany ifikitraminao apetrakay eo antananao ny fiainanay mba hoeo aminao ianao no tokinay esambatrizahay tantano rehefa mbola lavitrany ale tsy misy afatsy anao no rehare matoky zahay fianao ny tarika hopandresy izahay miaraka mina tantano rehefa mbola lavitrany ale tsy misy afatsy anao no rehare matoky zahay fianao ny tarika hopandresy izahay miaraka mina hopandresy izahay miaraka mina hopandresy izahay miaraka mina zay lay onjany fanantenana fianakaviana fon'ny fiarahamonina manaraka trany ny fandarana vokarany feon'ny fanantenana inao misaotranao manaraka tsy tapaka ity onjapeo ity miaraka aminao eto ny namanao Elion Andrea Mitansoa ao anatin'ny fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana isika ary miara-mianatra eto tsy hoe mpampianatra izay dia nareo mpianatra fa miara-mianatra isika miara-miezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra anisan'ny loha hevitra saripady izay efa noresantsika teto tao anatin'ny fotoana maromaro izay ao anatin'ilay antsoina hoe fahaizana mifandray ny fahaizana mifampiresaka sarotra izany indraindray tsika mba mahita fombiazana indraindray dia menatra mihitsy satria tsy naomby nandratra fonon'olona aza sarotra ny miteny ny miresaka kanefa tsy maintsy ianarana izany 20% ny fotoana izay tsy atoritsika dia ifandraisantsika amin'ny olona ifandraisantsika amin'ny hafa mivantana na amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera tsy maintsy misy resaka tao ao anatin'izany misy fanapa-kevitra miatra manaina mihitsy izay tsy maintsy raisina noho izany dia zava-dehibe ty fahaizana mifampiresaka ity misy torohevitra vitsivitsy ireto ary a tsy ambaratelo fampiasan'ireo olona havanana amin'ny fifandraisana izay hinona fa hanampy ianao hanampy a ahita fombiazana kokoa
eo amin'ny resaka hifanaovana amin'ny hafa sy ny fifandraisana aminy. Voalohany tadidio ny anaran'ny olona. Tadidio ny anaran'ny olona zay miresaka aminao. Tadidio ny anarany. Ny mpampianatra tena mahafehy tsara ny antony tsy maintsy hanaovana an'izany. Raha mbola vao miona aminao voalohany aloha le olona dia izao fantarina ny anarany raha azo atao. Raha miona aminao manaraka izy dia tena hafaly azy ny fahatserovanao ny anarany. Dia ampiasao tsindraindray ao anatin'ny resaka hifanaovana mihitsy ny fanononana ny anarany. Ny fanaovana an'izany dia tonga ny olona anankiray atsapa fa tena zava-dehibe ho anao izy. Ary liana ny aminy ianao sy ny zavatra resahany, misahirana mihitsy mitadidy ny anarany. Zava-dehibe mihitsy izay. Ary tena mampalahelo ny olona ny hoe andray tsy tadidinao akory ny anarako. Misy mihitsy anginy mahavatra mandray atsoratra ny anaran'ny olona izay nifandray taminy, ny resaka ny fanaovana taminy, ny laharana telefônina sy ny sisa. Zava-dehibe izay. Azadino izay. Tadidio ny anaran'ny olona miresaka aminao rehefa miona aminy amin'ny manaraka ianao. Ny faharoa, torohevitra faharoa, mahatsara ny fifandraisana amin'ny hafa dia ity. Fantaro ny zavatra tian'ny hafa resahana sy ny zavatra mahaliana azy. Fantaro ny zavatra tian'ny hafa resahana sy ny zavatra mahaliana azy rehefa miresaka ianao. Ary izay zavatra tiany resahana sy ny mahaliana azy anomboana ny resaka fa tsy ny zavatra tianao resahana sy ny mahaliana anao. Mampalelo indraindray rehefa misy resaka ny telefônina, efa ilay olona no miantso dia ianao indray no miresaka voalohany ny zavatra tena mahamaika anao, fa tsy le antony antson'le olona aloha no resahana voalohany. Zany zavatra mahamenatra daholo zany. Fa tratran'izany daholo sika. Fa fantaro ny zavatra tian'ny hafa resahana sy ny zavatra mahaliana azy dia izay no anomboana ny resaka. Mora lavitra ny miresaka momba an'izay zavatra fantatrao noho ny momba izay zavatra tsy fantatrao. Ka raha tianao ahazo aina ny olona miresaka aminao, mifanerasera aminao, dia izay zavatra mahavantana azy no resao aminy anomboy ny resaka. Zay ianao vao miresaka zavatra hafa. Zay zany fitsipika anankiray faharoa mahatsara ny fifandraisana. Fahatelo, mametra fanontaniana zay misy lanjany. Azona valiteny manandanja. Mametra fanontaniana zay azona valiteny manandanja. Misy ny antsoina hoe fanontaniana mikatona, zay tsy mampitohy velively ny resaka. Inona moa ny atao hoe fanontaniana mikatona? Fanontaniana mikatona dia mivaly amin'ny teny tsotra tahaka ny hoe eny na tsy. Aka ohatra amin'ireny fanontaniana mikatona ireny sika. Sahala amin'ny hoe efa sakafo ve ianao? Inona ny mety ho valin'izay? Eny na tsy. Na koa hoe tia milalao baolina kitra ve ianao? Inona ny mety ho valin'izay? Eny na tsy. Tsy mitohy, tsisy resaka mitohy vokatra izany fa ny valiny fotsiny hoe ie na mazana ny valiteny avy amin'ny fanontaniana mikatona zany dia tsy mitarika ao amin'ny fifampiresahana mafana. Etsy andanin'izay dia misy ny antsoina hoe fanontaniana mivelatra. Fanontaniana mivelatra zay inona fa hamoa valim-panontaniana mahaliana avy amin'ilay olona iresahana. Aka ohatra tsika, taiza ny toerana ny tsy dianao nandritra ny fakandrivotra, dia tsy maintsy ho lavalava sy ahaliana ny valin'izany. Ekena fa mety hanomboka amin'ny fanontaniana mikatona ianao ary tsy fady ny manomboka resaka amin'ny alalan'ny fanontaniana mikatona, saingy tokony hitohy amin'ny fametrahana fanontaniana mivelatra izany. Ohatra, ary tsy hitahita nareo tao ao izay nandeha nanao vakansa? Ie, zay ny valiny. Ie, taiza nareo nanao vakansa? Dia somary misokatra kely ny valiny, tany Mahajanga ohatra. Dia mametraka fanontaniana tena mampivelatra tsara ny hevitra ianao tahaka ny hoe
nanahoana ny vakansa nanahoana ny fakandrivotra naleantsika tany de milaza mitantara eo izy afaka maka ohatra anankiray isika miainga amin'ny fanontaniana mikatona ihany inona no asanao raha azo fantarina tompoko dia miteny izy mpandrafitra ay misaotra anao na mba fantatra an'izany tsara ho fantatra izany dia mitoy amin'ny fanontaniana mivelatra inona no fiaikana tena tsy maintsy sedrainao amin'ny asa ataonao re zany fanontaniana izany dia mahatonga ny olona tsy maintsy amelabelatra ny valiteniny zay lay vala ny fanontaniana mivelatra aka ohatra koa sika inona re ny nofinofinao andreo zanakao hoe inona ny tena hitiavanao reo namanao hoe zany hoe reo fanontaniana mampiasa ny hoe inona amin'ny fomba ahoana ny fijerinao inona ny hevitrao mikasika an'izao reny zany a dia fanontaniana mivelatra zay mahatonga ny olona anankiray ampiasa ny sainy amin'ny famaliana ny fanontaniana zay napetraka ny tsara ho fantatra faefatra rehefa miresaka isika ary fampiasa andreo manam-pahaizana manokana mikasika ny fifandraisana ampiasain'ny olona zatra mifandray dia ity fadio ny manapateny manao fahotana be dehibe mikasika an'izany foana isika fadio ny manapateny maika ny tena le olona lava resaka be dia tapahanao ny fitenenana na tsy maika koa aza dia fahazarana le manapateny dia fadiana koa ny mifandahatra na mifanditra hevitra aleo aloha le olona hiteny a tapitra ny teniny vo miteny ianao takan'izany koa ny mitsikera na mandokandoka sy mieboebo zany dia ezahana ho fadiana ao anatin'ny resaka zay atao milenarana ny mitsikera misy ny antsoina hoe fitsikerana mitondra fivoarana misy ny fitsikerana mitondra fanapotehana ny milenarana le izy atao amin'ny fomba endry zany ny fitsikerana raha manao an'izany ary melohany ilazanao ny any hafa dia lazaonao zay tsy mety eny aminao dia ataovy amin'ny pahendrena sy amin'ny fotoana mampety azy ny fitsikerana zay atao ary aza mitsikera raha tsy manana vahaolana mazava tsara mifanaraka amin'izay zavatra ataonao tsikera takan'izany koa mandokandoka sy mieboebo zavatra tsy mety zany ireo indraindray isika dia mianoka ao anatin'ny fahazaran-dratsy kanefa tsy tsapantsika kory hoe manao an'izany sika ary reny fahadisoana eo amin'ny fiarahamonina reny dia mety hoviditsika lafo efandresantsika teto fa mahatratratra any amin'ny 400 ny zavatra resahantsika ny zavatra ataontsika ny mandeha ho azy a tsy tsaroantsika kory hoe nanao an'izany sika kanefa ny akamarony a dia teny tsy tokony ho tenenina fanao tsy tokony atao ary izay no ilaina fandiniantena matetika fa tsy izay tonga ho ambava dia avoaka daholo fa endrena mihitsy le hoe avadio impito aloha ny lela fa tsy izay fomba fanaonao dia mety foana manaova le antsoiny ny teny vahiny hoe autokritika rehefa miresaka manolona rehefa avy miresaka dia sahia mihitsy mandiny tena hoe nety ve le resaka nataoko teo nisy teny tsy tokony ho ataoko ve no teneniko inona ny tokony ho atsaraiko eo amin'ny manaraka ary sao ary dia mila fangatana famela-keloko amin'ny olona iny mihitsy satria mety nalahelo izy mety nampalahelo azy ilay teniko nefa fahazarana mandeha ho azy ny zany dia nisan'ny mampivoatra be mihitsy ny fahaizana mifampiresaka tankan'izany koa raha tsy maintsy manohitra ianao raha miresaka le olona misy fanoherana ataonao dia tsy maintsy atao ampahendreny zany ny fandrabiana ny fiomehezana aloha dia efa tsy mety mihitsy tsy mety rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny olona dia tsy tsara ny miomehana zany na mandrabiraby an'izany ny fampiasana tsindry ara-psikolôjika io mba nararotana ny hafa dia tena toetsaina izay tokony ho fadiana lavitra dia lavitra samy hafa mihitsy tsy mitovy ny atao hoe mankasitraka sy ny hoe mandokandoka hainao zany ny fahatsoram-po
no tena manatsara ny fifandraisana. Ndreto misy karazam-piezy ateny izay azo ampiasaina mba anehoana tombam-bidy omena ny hafa ary atsapan'izy ireo ny fankasitrana ho azy. Ohatra, rehefa miresaka zany dia azo ampiasaina tony fihezateny tony. Ny mahafinaritra amin'ny hevitrao dia izao. Misy hevitra tsara navoakan'ilay olona dia mety hisy hevitra tsy dia tsara loatra na tsy mahomby mihitsy. Dia ilay hevitra tsara resahana amin'ny fampiasana n'ity teny ity hoe ny mahafinaritra tamin'ny hevitra navohitranao te dia ity. Dia atomboy amin'ny fankasitrahanao koa matetika ny resake. Tahaka ny hoe tena nakasitrahako mihitsy ny zavatra nataonao, ny teny nataonao, ny hira ny hirainao, ny tantara ny tantarainao, tena nakasitrahako mihitsy. Raha misy zavatra tsy nety nataon'ilay olona aza dia atomboy amin'ny zavatra nety aloha ny resake ary ataovy amin'ny fotsotra sy ampitiavana. Azonao atao koa ny mampiasa teny tahaka an'izao hoe tena nanatsoaka lesona betsaka tamin'ny fomba namahanao ilay olana. Ankasitrao zavatra tsara nataon'ilay olona. Matetika tsorona mihitsy, tsy haiko hoe avaizany natonga an'izany fa maro ny mandinika an'izany. Fa isika malagasy dia tsy tia mankasitraka loatra rehefa tsara ny nataon'ny olona. Fa rehefa ratsy na kely aza ny tsy nety nataon'ilay olona dia tena ankalazaina, asongadina be mihitsy. Ka aoka ialana zany. Raha tsy maintsy milaza ny tsy mety ataon'ilay olona azy ianao dia lazao aloha ary asongadino tsara ilay nety nataony. Nanatsoaka lesona betsaka tamin'ny fomba namahanao ilay olana. Ohatra anankiray zany. Na koa hoe tena voamariko ny fahatsaram-panahy nentinao niatrika an'ilay olana. Mahafinaritra anie zany. Zany hoe jereo aloha ny lafo tsarany tamin'izay nataon'ilay olona. Misy ohatra anankiray koa ity hoe tena hita tokoa fa nanomana tsara ny famelabelarana nataonao ianao. Raha olona anankiray avy nanao famelabelarana zany na avy nitoroteny dia tena atao zany. Raha toa moa ka tsy izay no tokony ho tenenina dia izay lafo tsara ny resahany. Aka ohatra hafa koa sika tahaka ny hoe tena nanaitra ny endrika kanto nanamboaranao ireo taratasy ny zarainao ataonao fanasana tsara be izy mahafinaritra. Ohatra anankiray hafa koa ny hoe ny tena nanohina dia ny fahafoizatenanao nanao an'izany rehetrarehetra izany. Ny fahafoizatenanao tonga ty aminay mihitsy. Ohatra anankiray hafa farany raisika fomba fitenitena anisan'ny mahafinaritra. Raha nahita olona avy ny hira isika ohatra dia azontsika atao ny teny hoe tena nahakasika ny foko ny afatra nentin'ilay hira nataonao. Ohatra ihany ireo fa azontsika an-tsaina ny tianambara. Ny fifampiresahana zany dia singa manandanja ry havana, mamaritra ny fiainantsika mihitsy. Raha taharo tsara no ampiasaintsika amin'ny resaka ifanaovantsika amin'ny hafa dia voataha isika dia tahaka an'izany koa ny mpiaino antsika. Ilay Andriamanitra be famindrapoany hitahy antsika eo ampanaovana ny fampiarana. Fa andeha hoentsika mbavaka izany. Raina izay ny an-danitro mangataka anao mba hamela ny heloko tamin'ny resaka nataoko tamin'ny hafa izay mety nampalahelo azy ireny na tsy mitondra fampaherezana ho azy ireny, tsy mitondra soa azy. Ampio amin'ny ezaka ataoko manomboka izao mba hatsiaro hoe torohevitra izay ny zaraina teto, ampiatra an'izany ary tsy ho ketraka mihitsy raha sendra manao fahatsoana. Ampio aho mba hatsiaro ireo teny sy fehezanteny izay mahatsara ny fifandraisana, ampianaro aho andanjalanja ny teniko milohany itenenako. Omeo any fahazavantsaina sy ny fahendreny eo amin'ny filazako ny momba ny tenako manokana. Omeo saina matsilo sy famoram-panahy mba haizako miainy fahoriana sy ny ratrapony ireo izay ianjadiany izany. Ary ampio aho hahita teny izay ho toy ny diloilo anasitrana azy ireny. Ampianaro aho hifidy ireo fomba anatsarako ny fifandraisako amin'ny hafa, ho voninahitry ny anaranao. Ary tsy ho ahy ihany nangatahako izany vavaka rehetra izany, fa ho anay izay mpiara-mianatra amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Antokobihira kintan'ny fahazavana soavy ny merina. Efa W ra koa mandeha zegny zalamo tsara izy ao e setsukatumani eukuni aluka anani Yesu sinilatsa semitati aminganai emisanjina maimi azunami tantanai kana umafini tafiuchadiatsi ataucha otale taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ifarana sady ny fiarahantsika ary amin'ity an'io ty dia misaotranao aho ry namako mpiara-mianatra soratra masonamiko tamin'ny fiarahanao hatramin'izay ary manasanao mbola olina trany fa mbola tsy tapitra androany ny fianarana fa mbola misy an'ireo namana zay mbola noho izany ao anatin'ilay famakafakana momba ny fianarana ilay hoe fifanandrinana lehibe sika entan'ny fanantenana ho ilay lohateny lehibe ny arantsika nandritra ny andro vitsivitsy koa araka ny mazatra de misy ilay hoe andin'ny fototra na tsy anjery zany natao fitadidy Isaia 10:20
amin'ny anaran' jesosy. Ary ho lazaina am'izany andro zany hoe indro andriamantsika zay nandrasantsika monjy antsika, indro Jehova zay nandrasantsika, koa dia aoko ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Zay le andininy fototra ny arantsika namerimberina foana teo hatramin'izay. Ny arantsika nahita teto ilay 340 andro vanim-potoana lavabe ao anatin'ny faminaniana. Hitantsika tao anatin'izany ny 70 herinandro nalana avy tamin'io 340 andro ara-paminaniana na 340 taona ara-bakteny io. Nampiasaintsika teto ilay fitsipika mife rehefa andinika ala vanim-potoana ara-paminaniana isika mba ahitana ny tena marina. Aiza moa no ahitana n'io toko sy andinina io? Ny numery toko 440, ny andininy 430 ny misy azy. Numery toko 440, ny andininy 430. Zay ny anankiray. Ny anankiray indray dia ny Ezekiela toko 4, ny andininy 9. Ezekiela toko 4, ny andininy 9. Rehefa ainao tsara manao kajy dia hitanao ny dikany hoe 4 andro moa ara-paminaniana zany 70 herinandro zany. 4 andro ara-paminaniana zany herinandro ray zany. 4 andro ara-paminaniana zany 340 andro zany. Dia avy eo iny avadika ao taona amin'izay. 70 herinandro ara-paminaniana lasa 700 taona ara-bakteny. Ary ny herinandro anankiray izay misy 7 andro ao anatiny dia mivadika ho 7 taona zay herinandro anankiray zay. Ny 340 andro ara-paminaniana ka rehefa mpiarintsika ny voalazan'ireo andininy anankiroa ireo dia lasa 340 taona ara-bakteny. Ary io 340 taona io dia nanomboka tamin'ny taona 750 talohan'i Kristy. Nanomboka teo ireo faminaniana ireo, ary ireo faminaniana ireo dia nanambara meloa toe-javatra manodidina ny Mesia andrina. Tsy iza le Mesia andrina fa Jesosy. Jesosy iorena amin'ny faminanian'ny 70 herinandro. Ka araka io andininy fototra mafy orina io dia miafara amin'ny taona 470 ny faminanian'ny 340 andro na 340 taona. Hoy ny asa soratry ny Anabavoety ao amin'ny boky Hery Mifanandrina takila 590. Izy moa ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina be indrindra. Tahaka ireo mpianatra voalohany dia tsy takatry milera sy ireo namany tanteraka ny fiandraikan'ny afatra nentiny. Nanakana azy tsy ho tonga teo amin'ny fanazavana marina ny zava-dehibe iray tao amin'ny faminaniana ireo hevi-diso efa tafahorina ela tao amin'ny fiangonana. Noho izany, na dia nitory ny afatra zay nankinin'Andriamanitra tamin'ny hotoriana amin'izao tontolo izao aza izy, dia niara-ny fahadisom-panantenana noho ny fandraisana diso ny heviny. Ary mbola manoratra ihany koa io anabavy io amin'ny boky Hery Mifanandrina io ihany, takila 770. Takila 770 manao hoe: nefa nahatanteraka amin'ny fikasan tsara Andriamanitra tamin'ny nanomelany ny fitoriana ny afatra fampiomanana ho amin'ny fitsarana araka izay izy eo. Akaiky ilay andro lehibe, ary noho ny fitondran'Andriamanitra dia nosedraina ny vahoaka momba ny fotoanandro voafaritra tsara, mba nehoana taminy izay tao ampony. Io afatra io dia natao hisedrana ny fiangonana sy hanadiovana azy. Voatarika izy ahita ny tena nametrany ny fitiavany, na teo amin'ity zao tontolo zao ty, na teo amin'ny Kristy sy ny lanitra. Nilaza ho tiany mpamonjy izy. Ankehitriny izy dia anapirofo izany fitiavana izany. Move vonina ny afoy ny fanantenany sy ny ampopony momba n'izao tontolo izao izy,
ka andray ampifaliana ny fihevian'ny tompony io afatra io dia natao mba hahatonga azy ahafantatra marina ny tena toetrany eo amin'ny ara-panahy nalefa zany noho ny famindrapo mba nainga azy hitady ny tompo ampibebana sy ampanetren'ny tena petraka ny fanontaniana hoe inona moa zany zao ny lesona azontsika raisina avy tamin'ireo zavatra niainany William Miller sy ireo nanodidina azy odian'Andriamanitra tsy hita ve ny fahadisoan-kevitsika indraindray fanontaniana lehibe zany valio any an-tsainao any nahoana ny tena manan-danja ny fatakarana ny Daniela toko 7 ny 7:20 ka 7:20 io amin'ny fanehoana ny famarinan'ny Baiboly sy Mahandriamanitra ny Kristy inona ny ilana ny fatakarana ny faminaniana ao anatin'ny drafim-pamonjena nahoana ny zava-dehibe tokoa eo amin'ny drafitr'Andriamanitra ny faminaniana dia asiako fanontaniana manaraka raha ianao re no namany William Miller sy ireo ekipany tamin'izany fotoana izany ka diso fanantenana nitsokan-daharana ve niala ve sa nanaiky ilefitra teo ambanin'ny fahefan'Andriamanitra ny fanolovan'ny fanahy masina ka hitalao amin'ny ranomasina hoe inona ny tena marina sady hoe kivo dia ny raviravo-tanana dia hoe velomanao Jesosy betsaka manko amin'izao fotoana izao rehefa mandeha mivavaka izy misy antony maro mahatonga n'olona hivavaka fitadiavana tombontsoa ka rehefa tsy hita le tombontsoa dia fa veloma ianao veloma ry fiangonana any ianao ry Jesosy ry zalahy reto kosa tena nitady hoe inona ny tena marina ary misaorana an'Andriamanitra nanomezany ny asa soratry Ellen White fa izany asa soratra zany dia fahazavana kely manazava ny fahazavana lehibe tsy mahasolo ny Baiboly izany kanefa kosa afaka manambara sy mampianatra antsika hoe zay zavatra tsy azontsika ao anatin'ny soratra masina koa amin'ty an'io ty aoka ianao hitalao fatratra amin'Andriamanitra esory ny hevitra mibana meloa ao aminao dia metezanao hilefitra eo amban'ny sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra tianomenao ny fahamarinana atreo indray ny fiarako aminao ary mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrenjatovo manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray aho kanefa melonny amarana antsika azy tanteraka tsara dia tsara raha ohatra ka apetratsika amin'ny alalan'ny vavaka raha inay izay ny an-danitro misaotra tamin'ny lesona rehetra izay nomeno anay aoka mba hitoetra ao anatin'ny saina sy ny heritreritra ireny ary tena ho fiainanay tanteraka amindreo fo zay amin'izao sisy izao ary tazomy izay mba tsy ala eo aminao na dia misy ary matetika mifady sompanantenana fa hiantehitra kosa amin'ny famarinan'ny soratra masina izay ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen misaotra ny teknisianina sama napita ny feo ho any amintsika tsirairay avy mandra-piona tompoko Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.